Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray a ifantoka misimisy kokoa amin'ny resaka toe-karena ny fandarantsika amin'ity androany ity a andriamatoa Randriamamizafy Igniasy no vahintsika atao anatin'izany fandarana izany tsy hoe toe-karena akory ihany akory no azo ndraisana fa iresaka kely politika ihany koa tsika any amin'ny farapara-fandarana any dia miarabanao Randriamamizafy Igniasy tonga sy eto amin'ny fandarana dinika indray. Miarabany Joël sy ny teknisiana dia miarabany mpanaraka tsy tapaka ny fandarana dinika eto amin'ny radio télévision MBS. Araka mivolazaka teo somary ibantoerana kely ny resaka toe-karena atao anatin'ity fandarantsika ity Randriamamizafy Igniasy a satria amin'izao fotoana izao no mivahiny any Frantsa ny filohan'ny repoblika ary anisan'ny zavatra isongadina amin'ny iseho any ny fihaonany amin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny MEDEF izany hoe vondron'ny mpandraharaha frantsay any toerana. Inona ny mety hoe azon'ny Madagasikara andrasana amin'io fihaonan'io resaka fandresen-dahatra ny mpandraharaha vanim-potoana hoe mety azona vokatra tsara ao anatin'izany hoe izao iainantsika izao Randriamamizafy. Za manokana aloha ny raha ny fijeriko azy tsy manana fanantenana mihitsy hoe azo vokatra ngeza be tsika avy amin'le MEDEF io. Ny zavatra rehetrarehetra aloha zany dia apetrako tsara fa tsy maintsy misy ny atao hoe fototry ny olana raha tia maha olana tsika iny dia mila mahafantatra ny fototry ny olana zay le ataon'ny tokariko hoe problématique zany hoe zany mila fantatra ao aloha inona ny fototry ny olana raha eo amin'ny MEDEF ny fanjakana malagasy mila mahafantatra izy hoe inona le olana ovahana miaraka amin'ny MEDEF eto Madagasikara fa rehefa tsy fantan'izay tsy zavatra ho azo eo. Ny olana eto amintsika iny dia olana rafitra rafitra hitantanana an'le firenena aloha zany fa olana ngeza be mahatonga antsika misy crise politique lava io resaka rafitra io fa la rafitra ara-toe-karena koa dia mbola olana satria isika manao le rafitra ara-toe-karena libéral économie capitaliste zany kanefa ny lalàna ifezantsika an'ilay tsy mandeha amin'izy ohatra raisiko anatin'izay raha vao manao économie libérale ianao dia ny mpandraharaha zany privé no tanany sehatra hatrany amin'ny 5 isanjatony amin'ny resaka toe-karena fa ny fanjakana régulateur fotsiny no tenasany ao eto amintsika lamina fotsiny padamina fotsiny zany izy eto amintsika zany tsy mipetraka zay tsy misy aloha concurrence amin'ny économie libérale zany dia lalàna momba faninanana zany aloha mipetraka tsara ary rahan'ny tsirairay zay faharoa tsy maintsy ao anatina cadre légal daholo ny olona ny miasa fa tsy anatina eto amintsika eny secteur informel manodidina ny 7 isanjatony tsy voafehy zany le lalàna mikasika an'izay fa raha mihoatra fotsiny ange za hoe ny transport urbain io ange tsy hainao tsony hoe ty hoe secteur formel sa informel fa ny mpiasan'io ange tsisy ara-dalàna naray ary tsy misoratra amin'ny knapy io tsy déclaré ary izy fa de atsony mpatompona tomobile any ka na izy samy anaty coopérative ray aza de mifaninana anatiny ao zay materaka an'ireny accident matetika reny satria tsy misy lerany tsy mifanajana zany tsy misy fitsipika amin'ny fe ka izay resaka rafitra daholo zany rafitra mahatonga an'izany ka io zany mila manova rafitra fa ny rafitra ngeza be indrindra amin'ny resaka toe-karena averiko foana ity fa tsy nikarana na ny sinoa na ny amerikana na ny frantsay tsy mpandraharaha frantsay ny MEDEF frantsay ny MEDEF moa zany tsara ho fantatra aloha de zao mitovitovy amin'ireny hoe vondrom-pandraharaha frantsay zany io mitovy any hoe fivim-pamana ZEM aty Madagasikara de tsy ny mpandraharaha avy amin'ny tompony ampandrosoan'i Madagasikara fa ny mpandraharaha teratany malagasy any hoe ny investisseurs locaux terataninao teratany sinoa nampandrosony fandrarahana tany Chine teratany frantsay Peugeot Renault etc nampandrosony frantsay io teratany amerikana na mpatanjaka be ny États-Unis io ary teratany Allemagne na mpatanjaka be ny Allemagne Volkswagen etc io fa tsy teratany hafa io fa ny tsika neto tsy fantatro hoe nalaza be teto Madagasikara zany groupe Tico zany nalaza be teto zany Famira Marsan zany nalaza teto zany ramanandray be zany nalaza teto izany Ranoiso groupe ainandresy fa tsy fantatry daholo reny nakaiza satria ny olana rafitra faharoa raha vao tsy miaraka amin'ny régime politique le mpandraharaha gasy de maty izy mikoatra anankiray ianareo natanjaka be ny Tico fa mpitena tamin'ny 2009 resaka politique iny tsy tafarana mandrakateny androany rehefa tonga ny régime SVM de nipohitra zany ANC zany nipohitra ny Madagasikara eo izy fa lasa izy maty koa de am'izao fotoana zao tsy maminatra ny teny an'izany fa matanjaka be zany mpandraharaha Mamy Ravatomanga zany fa za manahy
fa rehefa tsy eo koa i régime de makaiza koa io de miresaka am'le medef am'izay ny medef aza fangaro alohany ny mpandraraha mpampiasa vola ty medef ty zany mpampiasa vola sy ny mpampindra-mola tsy mitovy ny bailleur de fonds international na tsokitsika hoe bailleur traditionnel ohatrany hoe banque mondiale FMI BAD et cetera reny dia mpampindram-bola fa ny medef mpampiasa vola zany hoe reto zany investisseur reto ka ny tena fotoran'izy reto matetika ary zay aty amy tany teny frantsay de zay ny tena banany industrie dia ny varotra isaka commerce zany ary ny tourisme reo telo reo zany ngeza indrindra ao anatin'io medef io reo telo reo le raha ifampidinika amin'io zany tsika eny ary ny any am'le fivorignan'ny pari io tsy Madagasikara rery fa tany afrikanina be de be ary misy mpandraraha afrikanina be de be ka izay ny tsy ananako fanantenana aminazy satria zao reo olona reo aza mieritreritra ianao hoe tsy fantany momba ny Madagasikara tena hainy tanteraka mihitsy hoe za Madagasikara zany ohatra zao ny système économique any aminy ohatra zao ny rafitra ara-toekarena any ohatra zao ny resaka politika any aminy de izy ve de atoky ianao hoe voaharo ve ny fandrarana ao ataoneto izay fierovana ny fandrarana zay zany ngeza be zay atoky ve zay hoe raha ampiasa vola te Madagasikara zay de ho voaharo ve ny volanay de voaharo ve ny tenanay ny vatany izy fizika mihitsy zany ary ny manarak'izay tondra tombony ho azy ve le izy samaka satria ny mpandraraha mpampiasa vola de tsy maintsy misy tombony ao fa tsy ampiasa vola anao pertany aminao any izy misy tombony tadiavana zay ka raha io rafitra ara-toekarena fehtsika an'io sarotra be mihitsy ny azahoany Madagasikara partenaire ohatran'ireny fa ny atahorako prédateur économique ny filazako azy ohatrany hoe tsika manafatra investisseur sinoa fa sinoa feno kolikoly le maka zavatra kely tsy de mivarotra zavatra tsy mitondra ninina vokatra ho an'le firenena malagasy mihitsy zany zay ny mpandraraha tonga aminao eo ary raha mijeritsika zao itsika ve zao mba mahafantatra hoe izany partenaire ngeza be amy medef tonga mandrano fandrarana eto Madagasikara akoatran'ny karana za tsy de mahafantatra loatra hoe ny karana zay reo frantsay i karana maro fandrarana eto tsika ve membre ny medef zareo sa tsy membre tsy de haiko fa akoatran'reo fa nyzao koa azadino fa atram'izao aloha de mbola apetraky eto Madagasikara foana ho an'izay nianatra nafantatra an'zany hoe commerce triangulaire zany hoe zavatra nitranga tany 1800 tany zany ary io vokatry commerce triangulaire io natonga ny fanjanahantany de zao le izy mivarotra ny vokatry ny industrie avy any am'zareo le mpandraraha mandeha aty amy tany anankiray de maka ny matière première am'le tany aty hoentina ahodina na milomany any industrie any amin'ny any zay le commerce triangulaire zay de io zavatra io mbola mipetraka foana eto Madagasikara karamboly zay le izy tsy mamelona anao zay zany hoe raha tonga eto zany mpandraraha frantsay de mivarotra ny produit ny industrie frantsay sy takany ataon'ny sinoa de maka ny matière première eto hoentiny ahodiny any amin'ny any de averina eto de izy am'voa am'izay sika voa aloha arabola zaka devise zany tsy mampiditra devise tsika fa mamoaka satria ny volatsika any vidianan'le produit avy any am'zareo fa voa koa tsika any satria ny renakibony tanitsika any no alainy za manokana ary zay foana nefa zatra ny ainany teto de mitaraitsika hoe ny sandany ariary de zay le lazaiko hoe mila manova rafitra ara-toekareny tsika mila manova rafitra ara-toekareny tsika karaha nova rafitra ara-toekareny tsika tsy za mpanao politika tsy ny mpitondra fanjakana mpanao politika no afaka manova ny rafitra ara-toekareny fa ny mpandraraha ara-toekareny izy no mahita hoe ity no mety ary indrindraindrindra mpandraraha ara-toekareny atera-taninao fa ny mametraka ny rafitra reo avy eo tsy maintsy mitondra fanjakana ihany mety hoe adevitra ve ny atao sa aloha anjara ny mpandraraha ara-toekarena atera-tany malagasy no mametraka ny lamina ifehezana ny raha toekarena eto Madagasikara satria izy mahay azo fa ny ataon'ny fanjakana de mamadika niny ho lalàna zany hoe iny mpandraraha mihitsy zany no mamola vola lalàna ifehezana ny rafitra ara-toekarena sy ny concurrence atao eto fa iny omena ny fanjakana iny rehefa aveo mba ho avadiky ny fanjakana lalàna de manara-maso ny fampiarana am'izay ny fanjakana rehefa aveo fa raha mbola hoe ny mpanao politika ny mpitondra raha politika no asainao anao lalàna ifehezana ny toekarena zay tsy domaine ary tsy hainy zany teny tsy hainy mpanao politika io fa ny mpandraraha io izay nge mahatonga ana am'teny foana hoe
isika zany ndeha iresaka any amin'ny defy any France tsy tsika irery ho any ao fa mpandrara afrikanina be dehibe no ao de inona zany a ny fotokevy dehibe hoe tsika andresy lahatra andreo mpandrara reo inona ohatra tourisme iteny hoe tsy mahafantatra aloha fa ny misy ny tourisme ve lo any zany mifatao tsy any izy tsy any izy iza zany ny resaka tourisme any iresaka tourisme tsy anytsika zao am'izao fotoana zao io a efa mimanda le président ny tourisme teto Madagasikara maty vokatry lay covid teo inona mba efa fipetra andraisy ny fanjakana ho fanarenana satria zay le relance économique fanarenana zany a lay teo karena zay niantona na maty inona zany zao any mba fipetra andraisy ny fanjakana ho fanarenana tourisme io zay maty io napiny ve le mpandrara misy garantie ve zany mena mpandrara or fa pininareo a afahanareo io mila vola afahanareo manarina ny fatiantoko nareo afahanareo mamerina ndray any tanjakinareo misy an'zany ve teo tsy misy fa vao mainka tarainana aloha no taraina secteur tourisme mba farafaratsiny hoe tsy mandoa etra izy fa tsy nandraiky an'zany angeny fanjakana ohatrany nahenana izy fa sy le olona efa perte tany a mbola terena mandoa etra zany ange anjaran'ny fanjakana angeny miaro an'zany anka hoe tratra ortily izy a inona no atao ka iresaka tourisme am'reo zany sika satria anisan'ny matanjaka ny fandrarana tourisme UMEDEF io inona zany ny argument na mba hoe zavatra ngeza be etitsika mandresy lahatra ny zareo izy na hoe any aminay ange de malalaka be Madagasikara misy biby misy an'ty de izy hoe manahoana aloha ny transport satria vao miresaka tourisme ianao satria tsika nosy de manao zany transport aérien maty aloha ny ramady hoe maty ny ramady fa eo aloha de tsika mbola milaza officiel hatram'izao fa hoe mbola midy any sisy tany Madagasikara na de resaka riny satria ao amin'ny aéroport Retsivato de tonga foana ny Air France intelo isan-kerinandro ary mitondra mpandeha manodidina ny 200 en moyenne chaque vol ray zay tsy fantatro mazava fa hoe pour nécessité impérieux na diplomate reo na iraka fa za aloha tsy ino hoe nécessité impérieux de diplomate sy iraka daholo zany 200 mahery zany fa tsy mino an'zany fa za le zava-misy de officiellement zany ianao miteny fa hoe mbola midy ny sisy taninay ko de ho izy lolaka ny taninareo aza midiko izy ny touriste hoentinay makany faharoa raha mandeha indray misokatra le sisy taninao de mandeha le vol Air France tsy maninona fa misy ny Air France zany mandeha fa tonga eto izy tsisy vol intérieur aneto zara fa misy zany olana daholo zany de tsy fantatro fa mety zay ngamba tsy natonga ny misy ny tourisme malakany tsy voafeno ve mbola tsy voafe ve le zavatra ao anatiny zavatra misy ao anatiny ao miresaka industrie indray tsika zako raha ny fantatro tsy any misy ny industrie tsy nandeha nakany izy misy ny industrie sy ny varotra tsy nakany kanefa ho lazaiko hoe industrie voalohany de varotra sy industrie ngeza be tena ataon'ny mpandrara frantsay le ministre tompony andraikitra voalohany tsy any iza zany ny resaka an'io ao iza zany aloha ny resaka an'io any amin'ny anaran'ny fanjakana ny filon'ny république ave tsy matafavoaka an'io izy sa iza ny resaka an'io any dikan'zany tsy manana tolotra andreseny lahatra an'le olona koa zany isikany eo amin'ny resaka varotra sy industrie ary izany teny foana hoe ny mpandrara tera-taninao aloha voalohany na tsy nakany aza ny misitry ny industrie zao za aloha tsy mahafantatra hoe izy am'le mpandrara tera-tany malagasy reo zany no any fa za tsy mare hoe any Andriamatoa Mambaravatomanga tsy fantatro tsy mare an'zany anisan'ny mpandrara fantatro zao miaraka amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao ary azoko lazaina matanjaka izy ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena anaty fahatanantananarivo manana le sikoma raha tsy diso fa za koa tsy mahafantatra hoe any izy fa ny hitako sy araky ny vaovao azoko dia ny vice président ny assemblée nationale avy any Dego Ramatoa Maxime Jocelyne no any tsy fantatro ny Ramatoa na mpandrara na tsy mpandrara ary za tsy mahafantatra hoe mpandrara amin'inona moa izy iny dinina société ndra ozy tsy mpandrara hitanao am'izay le izy raha miresaka varotra zany tsika eny de nisy mpandrara rabarotra matanjaka ny vice président ny assemblée avy eto fatanantananarivo de raha tokony io zany tokony mahany io mba afaka mandresy lahatra hoe reto ny entana ilain'ny malagasy isan'andro any aminay arahiasa aminay nareo ary za mametraka foana hoe raha hitady partenaire sy investisseur sika ny zay lazaiko mila manova rafitra tsika ny tsy ny fanjakana no mitady an'zany fa ny mpandrara izy mpandrara no mahafantatra hoe tia misy secteur hitako vaovao zao ny vola ilaina amin'io ary tia ny teknika ilaina
de izy mitady partenaire fa tsy manam-bola izy na tsy manana le teknika izy de izy ihany no mitady mpandraraha iaraka iasa aminy anatin'io fa raha ny fanjakana tsisy mpandraraha ho avy aminao eo hoe ny environnement socio-économique anao tsy mandeha amin'izy ny problème politique anao efa crise lava etoka izy ny mpandraraha andeha anary vola ty eo de za zany miteny mihitsy hoe tsy manana fanantenana amin'io mihitsy anakely azy tsy manana satria tsy raha conférence de bailleur io de Madagasikara rery zany no ao de momba Madagasikara nresahana zany conférence de bailleur zany natadiditsatrotsika tamin'ny andron'ny Filomar Caravalomanana fa raha tsy diso nisy indroa zany natao tany Paris tany ary nazahoana vola be dehibe misy garantie ary tanatin'ny reny na tonga atsika nge nahazo point d'achèvement rehefa tonga teo fanafanana trosa avy amin'ny conférence de bailleur nge reny rehefa tonga teo ny floratonao Ramampianina de nisy ny conférence de bailleur natao tamin'ny Paris Madagasikara rery hoany eo anatin'ny reny Madagasikara rery zany ny interlocuteur an'ilay a bailleur de fonds sy zay mpandraraha tonga io fa tiandre mpandeha ty nge tsy Madagasikara rery mpandraraha manjato ny afrikanina ny tonga ao ary misy filoham-pirenena afrikanina be de be ao ka ianao tsy manana FDB hoentina mandresy lahatra azy tsy raha io situationtsika an'io zany tsy mino an'izany mihitsy hoe izy tombo ho azotsika anatin'io tsy mino an'izany zay ary zay ry olana rafitra zay satria le rafitra fihezantsika an'le toekarena tsy mandeha amin'izy voaro ve ny investisseur rehefa manao investissement eto garantie ve anisan'ny olana ngeza be to ngeza hoe ho an'ny mpandraraha teratany malagasy efa afaka miresaka an'izany izy amba fatapatatro ihany zany tsy misy banky any fanjakana malagasy eto tsy misy banky gasy eto ka na raha indram-bola izy satria ny fandrarahana mila vola raha indram-bola ray milliard ariary izy tena sahirana izy raha azo 200 tapitrisa amin'iny fa maninona moa ny karana tonga de kareo ange frantsay garantie ny frantsay ange ny fampiasam-bolan'ireo ny findramam-bolan'ireo ohatra andakiray nefa ny banky andro zareo ny akely zareoka anaziko de mora kely eto Madagasikara nge anao raha ndeha vidy fiarakodia ianao teratany gasy io sahirana nge anao raha tsy mampeny fiarakodianao content fa ny teratany frantsay tompokoa raha mandeha vidy fiarakodia eto mampiseho makaratra frantsay anazy fotsiny izy dia mastobile anakiray zay peheny isam-bolana ny ambiny any ivelany ange any Frantsa nge tsy azonao vidina pehinao ndray mpandeha nge vidina tomobile io fa misy trans par mois ny pehinao anazy de manana tombotsobe an'izany izy ka zagaga tsika hoe eto misy vazaha vo tonga de tonga ray volana de fa to mamoaka 4 ka zay le izy misy garantiko fa ny anao tsy misy garantie za zany tena mametraka mihitsy hoe tokony isy lalàna migarantie ny investisseur afaka mindram-bola zay ilany famindramam-bolana izy ary ny fanjakana ny miantoka an'iny raha sanatria tsy voavery ny vola fanjakana aloha mamerina volany a banky fa misy fomba hafa ny azo atao amerina an'le mpandrarana volany za tena miteny tsy hoe zako aty amin'ny fanoherana na ao anatin'ity manila zako hoe adalàna ray lavaka nanakatonana ny triple A tsy fahaizana toekarena mihitsy reny farananana olana araketra ny triple A de azo natao tsara ny fanaraka taminy hoe tia ny totaly letra nareo isam-bolana zany nareo mamerina pourcentage ohatry ty fa ny asa ny mandeha any tsy very asa mipiasa tao ary anatina société privé nge misy vola pehina hafa akoatrany etra akoatrany hoe vola etra direct any fanjakana misy ny rsa pehiny mpiasany ao misy knapsany pehiny reny misy hosty nge pehiny any de zao zany very ohatry iny maty ny toekarena anao maty nge ny toekarena de ny aorta rehetrarehetra sy ny namany 80% ndray faranao avy vela mamoaka vola devise nge anao anatin'izany izany rehetrarehetra zany olana eto amitsika daholo ka raha mbola io rafitra ra toekarena io tsy voavatsika ny mbola tsy voapetraka tsika tsara hoe tia ny rafitra mifanaraka amin'ny filana eto Madagasikara filana raha toekarena eto alohany sy mifampandrosoana raha toekarena io tsy tafavoaka velona amin'itsika anakiray tonga de resako fa de mitadidiko sy itsika nge na tiatsika na sy tiatsika any de mbola économie rurale aloha zany nety toekarena tambanivohitra satria ny valopolo isan-jaton'ny malagasy nge tantsahy inona zany zao ny rafitra napetraky tsika ifehezana mba hahafahan'reo tantsampamokatra reo mivelona sy mamokatra ara-dalàna ny tatsampiompy matiny dalo ny tatsampamboly ratsy ny lalana ny vidiny zesika lafo be ny masom-boly sy fitaovam-piasana zara fa mahita tsy hatramy fiompiana majinika misy mangalatra ndray sy mba daholy de ahoana moa zany ny ampivoatra ny toekaretsika iny ary mifandray amin'io
io zavatra manjoatsika zao io tonga de toizako le izy antany anao raha vavao resaky vetivety ny inflation maninona mono miakatra be ny vidina ppn ito amitsika na ny vidiny zavatra hafa satria ilaina andavanandro rehetra ilaina andavanandro rehetrarehetra tramina ciment et cetera menaka ny tenesa mampitaraina mila be am'zao fotoana na importer le zavatra na nafaratsika na tsy nafarana de miakatra daholo de zay lazaiko tary amboalohany hoe raha arivo tsy hainao ny fototry ny olana na le problématika tsy mahavahany io ianao ny mpitondra atsika de mieritreritra hoe resaka tolotra sitinady mahatonga an'io hoe offre de la demande zany zay ny filazan'ny mpanao économie anazy fa fanampiny fotsiny hoe ratsy ny lalana de misy milaza moa zay re misy manao spéculation any le mpijirika anelanelany any za tompoko tena miteny fa diso zany zay lazaiko hoe ka satria tsy hainareo le fototry le olanako tsy resaka vokatry ny tolotra sy ny tanady io tsy resaka noho ny mpijirika io fa resaka fifamatorana resaka système économique mifamatotra zay engrenage économique angambany tsy haiko na mahadika azy zay ho an'ny économiste na tsy mahadika azy fa zay ny andikako anazy tsotra hoe misy resaka engrenage économique mifamatotra be ao zao le izy raha resaka tolotra sy tanady de zao rehefa tsy ampy ny tolotra de be ny tanady de miakatra zany ny vidiny entana rehefa be ny tolotra fa vitsy ny tanady midina zany ny vidiny entana tsy zany nefa eto amitsika nge feno vary angerantsena io e feno menaka angerantsena io e feno ciment angerany varitra rehetrarehetra any feno vy fa manina miakatra tsotra satria zao ny antony tsy manana fahafaha mividy ny mpanjifa eto Madagasikara raha ohatra izy taloha vidy vary tonga ny farany volana tonga de vary am'gony vidiny tateo arina ny anena le fahafaha mividy vary amy kilao ny vidiny fa zao izy vary amy kapoka ny vidiny de hito am'izay le système engrenage économique teneniko satria ny mpanjifa anankiray taloha afaka ny vidy vary am'gony de ny ena kilo de rehefa mividy am'le mpanjara tsy izy zany mahalafo amina gony le mpanjara na amy kilo maromaro fa satria izy tsy navidy tsony afa-tsy vary amy kapoka de ny ena zany ny lafon'lay varitra mpanjara ny ena ny vola matiny raha ohatra zany izy isan'andro mahalafo ataontsika hoe vary 100 kilao antsinjarany de zao izy azara raha malafo vary 10 kilao satria amy kapoka ny vidin'olona mihena zany le vola maty zay everina fahafaty antoko ao anazy zay fa rehefa mihena ohatry zay koa ny atemy mpanjara de le mpanjara iny rehefa maka vary any ampamongady de mihena koa ny alaina raha taloha izy naka vary ampamongady foigony zao izy raha anatin'ny herinandro izy maka foigony izy zany amidiny atsinjara zao izy raha maka de rogony satria zara fa lafo mihena koa zany le vola matin'le mpamongady de inona ny hitan'le mpamongady sy mpanjara amin'ny etsemana n'iny fihenany ny quantité lafon'iny lay prix ny akariny le prix ny akariny hoe satria zany androany tokony alafo vidin'entana valeur zato kanefa ny any hena ny quantité ny vidin'ny olona 20 isany mietreritra izy hoe pertana roapolo zany izy de mba any enjena an'le raha zato iny le vidin'entana lafo iny no akariny zay le engrenage izay zany le fototry ny olana eto ka raha mietreritra ny fanjakana hoe andeha anafatra vary amina tsy haiko hoe roapolo samby sa inona avy any ivelany tsy mahavahany io satria ny fototry ny olana de resaka fahafaha mividy ambany be inona mahatonga le fahafaha mividy ambany be mahantra ny olona ny valeran'ny ariary potika de tsy manana fahafaha mividy nge rehefa ny valeram-bolanao mihitsy tsisy lanjany taloha manana ray alina de makany tsena mahazavatra be deabe fa zao manana ray alina tsy mahazo ina kilao koa re de raha mahan'le olana zany de misaka makany zany ianao hoe inona no ataoko jeranyle fotony mba hahafahana mapakatra fahafaha mividiny olona fa rehefa manana fahafaha mividiny olona afaka mividy quantité be deabe anisan'ny anankiray anatin'io tsy manana fahafaha mividy nge ny olona rehefa tsy anasa ataontsika hoe anaty fonteny zany ny vary ny gasy na miasa na tsy masa de tsy maintsy mihinambary fa le fatrany ny abetsany lasa ny hena fa rehefa miasa nge ny olona manana fahafaha mividy satria izy miasa mandray volana manana fahafaha mividy zany izy izany zany tokony voajery kanefitsika any misy politika mazava amin'ny resaka asa ve eto tsy misy izay le mifamatopatotra ny daholo izy rehetrarehetra iny de miakatra ho azy io vidin-javatra io ary tsy voafe io raha mbola io fahafaha mividy vokatry ny tsy fanananasa vokatry ny lanjam-bola ambany de ambany io tsy mahafeny io
zay lazaiko hoe tadiavo aloha le fototsiny olana le problématika mihitsy jereo zay vao mitondra vahaolana fa lasa manaonao fonitsika ny hoe ny misitry ny varatra de lasa nakany amparafaravolona tany ampatondra zaka anao inony andeha ampena vokatry ny tatsaha ampena vidimbariny tatsaha nakany amoramanga de nyteny hoe tokony valeur israel no vidin'ny charbon tsy moramora nge manao charbon io fa nga io vitan'ny tenenina fotsiny hoe valeur israel dika zay zany miditra manao interventionnisme zany le fanjakana de raha vao manao zay anao de bloqué koa tapaka koa ny resaka fandrosoany toe-karenanao aza fangaro tsika manko misy namana hoe l'interventionnisme ataon'ny américaine nge tsy ohatry zany fa rehefa manao interventionnisme ny américaine dia miaro ny vokatra ao aminy ataony zany hoe raha mitobaka be ny vokatra vita avy any Japon na vaty Europe de miditra ny fanjakana américaine akariny ambony be ny taxe sy ny frais de douane ny reny de am'izay lafo zany reny par rapport amin'ny vokatra américaine de manjifa ny vita américaine ny vahoaka américaine zay l'interventionnisme ataon'ny fanjakana zay na protectionnisme ko ho ny paillard toe-karena zany miaro ny vokatra sy fandrarah ao aminy izy fa ny atsika eto tsy zany de zay mbola zay ke mbola rafitra foana io ka raha tsy hita zay vahaolana rafitra zay tsy hita fa voaketo tsika amaranako an'le resaka medef mialohan'ny anaovantsika ivaditsika aloha hevitra hafa randriamamizafy misy milaza am'izao fotoana zao hoe mety fomba anankiray koa io sy fotoana anankiray ahafahana manery ankolaka ny mpitondra malagasy am'ireo contrat vitsivitsy zay misy orinasa frantsay mikatso am'izao hoe to Madagasikara anisan'izany ohatra eo am'resaka énergie ohatra ny resaka fitaterana anabakabaka ihany koa mety miseho ve zay zavatra zay sa aona fahitanao anazy mety seho zay fotsiny mety seho zay fa ankoliseo izy ny teny anazy fa tsy tenen'ny vantany zay manko ny rehefa misy an'izay fanerenankolaka zay de ny fanjakana zany ny fanjakana frantsay zany ary mety possible zay satria zao rehefa nisy an'lay fanasana nataon'ny frantsay relancement économique any Afrique post covid tsy nasainy tany tsika fa zao tsika nasainy zany za zany fahinoko anazy fahazaoko azy mety misy mpandraraha frantsay mitarainy amin'ny mpitondra frantsay ary ny mpitondra frantsay de miaro ny mpandrarahany miaro andreo opérateur andreo izy de mety misy taraina anany de ampanatsony ianao fa raha ampanatsony tokana makony ianao de sarotra be ho azy zay fa ampanatsony anatina cadre zavatra ohatran'io ianao de amin'ny marzary ianao amin'ny synerie zany ianao nytereny hoe tisy ty tandremo tisy tandremo de voatery ianao fa le hoe isy mpandraraha ho avo vaovao tsy isy aza manonofy alohatsika eny fa mbola tsara kokoa ny environnement na fandrarahana any Rwanda toerakafo any Côte d'Ivoire any Sénégal zay manintona bebe koa ny mpandraraha frantsay aty Afrique du Sud manintona be kokoa ny mpandraraha frantsay raha moatra Madagasikara mbola tsara lavitra ny any ka tsy andeha anao aventure miala tsiny am'le teny frantsay anao aventure andeha aty izy zay risque be zay risque be fa rehefa etreo ary mihodikoana be miazoazo be satria matahotra izy misalasala izy raha mijery fotsiny nge zao tsika eny menimenina ny mpampiasa tambajotra mpifandraisan-davitra tato ato misy opérateur na télécommunication telo ange eto eto Madagasikara nge raha ny cahier de charge andreo nge tokony anana 4G daholo zany tanàna rehetrarehetra fety Madagasikara nge mbola be de be tanàna tsy manana 4G inona ny antony tsy mahasahy manao investissement ngeza be ry zareo noho ny resaka environnement politique sy ny lalàna feno tokareny eto Madagasikara eto amitsika nge raha mijery tsika mieritreritra miroborobe nge ro mpandrarana solika reo ary mangorona vola be reo fa raha miala veto Tananarivo nge anao makany Tomasina tobitsolika firy no hitanao raha be indrindra efatra
anatina lalana route nationale 380 kilomètre ary tena lalana ain'ny firenenao io. Inona ny antony? Misy salasala fandrarany reny olona reny. Na de matsapitsika hoe miroborobe eo fa misy fisalasalana ihany. Tahotra kely foana. Misy tahotra foana any amin'ny any vokatr'ilay rafitra sy lalàna feno fandrarana eto amitsika any. Tsy atoko isan'olona zany io, tsy matoky an'io izy. De itsika zao mimenomenona hoe ka nanarany misy total de anarany misy fa tao mitovy foana le prix-ko zay ka tsisy lalàna feno ny concurrence tsika tsy mipetraka ko. Itsika nge raha mampiasa orange de misy mitovy amin'iny nge any amin'ny telema fa le anarany ny hafa fa le prix payé-nao nge mitovy marché oligopole ny filazana mpahay-toekarena anazy hoe anarany fotsiny ovahiny zalahy fa le ao anatiny hoe mitovy. Tsy tena hoe misy fifaninanana tena hoe afananana tsy misy fifaninanana zany eto kanefa ny rafitra ara-toekarena malalaka na libéral na capitalisme de fifaninanana ny tena mifehany io fa rehefa tsy misy fifaninanana io de tsy mandeha. Izany olana atsika daholo fa olana rafitra daholo zany rehetrarehetra zany raha mamaky ny lalam-pandroena antsika ny atsaiko mba misy andininy firy ao anatiny ka zany mba miresaka toekarena raha mba hita koa de manangana inona comité social sy économique to zay fotsiny angambany rafitra daholo nge zany de fihezanao amin'inona zany le toekarenanao io fihezana amina informel de rehefa informel dia baranahany de tsika zany tsy manao ny économie libérale fa manao économie baranahany toekarena baranahany de samy manao ny ataony ihany ko fa ny loza dia ny mpandraraha tera-taninao maty ary zaho tsy sasatra ny mamerina an'izay raha mbola mieritreritra ny ampandroso ny firenenao ianao de ny mpandraraha tera-taninao aloha omeo fafahana manokana ary arovy izy afandrarahany aza idirana politikany ao fa fandrarahana madino ataony eo fa zany akory tsy manakana mpandrarahanao politika afaka manao politika izy fa ny fandrarahana ataony tokony aria de asy vo manaraka ny lalàna feno fandrarahana izy de alao izy anao an'iny ihany fa ny politika hafa. Teny foy amarantsika ny fandarana Randriama Amsafinyasy mikasika ny gouvernement vaovao zay niteraka disatisa be ny fanendrenan'ny mpikambana sasasasany reny ve taratra daholy mahatonga an'le fikorotanana sy tsy mampilamina ny tontolo toekarena amin'ny ankapobeny eto amintsika raha tontolo politika ko mazava ho azy tena mitraika mivantana any amin'ny resaka politika sy mitraika mivantana any amin'ny resaka toekarena sosialy ny firafitry ny gouvernement rehefa toatoa metranao rafitra gouvernement de menjerany io ohatra zao lazaiko teo raha ny tokony izy eo na medef na mpandraraha frantsay fikambana vondro mpandraraha frantsay zany Madagasikara de tokony nakany zany ministry ny industrie sy ny varotra atria zany angezabe tokony nakany zany ministry ny tourisme fa tsy any izy ko misy fiatraky angezabe nge zany mafe ny tontolona départementa raha io mba ny varotra ny industrie ny tourisme ny fitaterana ve olona napetraka ao sa tsy mafe an'iny izy ataoko hoe zahako zany ho ataonao ministry ny fitsarana izaha zay tsy mafe mihitsy ny tontolona fitsarana de na ny interlocuteur ako zany hoe ny partenaire ako aza tsy fantatro na le ho ataoko rehefa tonga ao manahirana ny lohako dikan'zany tsy tenitenenina fahatany le hoe ministrable na hoe préministrable fa misy fepetra lay fepetra aloha tsy fepetra hoe voasoratra mazava hoe rehefa atao ministra ianao de tsy maintsy tisy fa io misy fepetra mifehy ny ara-politika sy ara-toekarena ny ametrahanao ministra eo amin'ny farapahalalany aloha de tokony mba fantatra hoe manana parcours académique mba farafaratsiny na vita enseignement supérieur any amin'ny bac plus 3 an'le olona tsy mitovy ny poste élective zany hoe ny olona fidina député na filohan'ny république na maire tsy mitovy reny tsy de ilaina ihany ny farapahalalany fa ny toerana membre ny gouvernement tany sady resaka teknika ny politika raha ataonao ministry ny poste fifandraisan-davitra l'olona anankiray ko tsy manana lafalalana momba ny resaka télécommunication ve izy de aiza ny afehezany an'io na de ao nefa iresaka politika koa izy tonga ao de ahoana ny afehezany an'io ataonao ministry mponina ny olona anankiray zay tsy manana fahalalana ohatra momba ny olany mponina izy na iza daholo moa zany no partenaire ny ministera io sa ao izy
tsapatsapa hoe aiza moa zany le izy ka mbara-pafezanao an'izay a ny toe-karena sy ny sosialy nge mandeha foana isan'andro hoe mandeha par seconde io a fijanona ny resaka toe-karena na fahaveresam-potoana ray minitra miteraka fahavoazana raha toe-karena ngezabe tany Japon rehefa tara ray minitra ny TGV voasazy nanao excuse pas be maso a le ministre tany Japon rehefa maty 20 minitra ny jiro fa voatery ny ondrika nandritra ny 20 minitra ilay ministra satria iny 20 minitra jiro maty iny a nisy fahaverezana raha toe-karena ngeza be tam'zareo ka raha tsy mafehy an'izay le olona ataonao eo io zao fanankiray eo nampandraraha vondrom-pandraraha frantsay tsika eny fa zaho tsy mahafantatra mihitsy hoe iza amin'ilay ministra to tsy any ministry ny finansa sy ny toe-karena tsy any izy tsy any ministry ny varotra tsy any ministry ny fitaterana tsy haiko tsy any ministry ny tourisme zavatra ngeza be anatina fandrarana dolo zany de iza zany iza zany ny resaka an'io any de izay le mahatonga ny hoe misy fepetra apetraka hoe ministrable hoe tony any olona ministrable ary misy fanadiadina io na de tsy mahafantatra an'izany vahoaka hoe nadiadina zay le lazaintsika matetika hoe misy consultation fa iny consultation iny eny fampiresahana fa ary ambadika ary ange misy fanadiadinanao manokana hoe izy ianao de taiza fa eo amin'ny fiarahamonina ihany koa de tokony manana toetra miavaka ary tsara tany anatin'ny fiarahamonina ny olona ministra satria izany ministra zany nge toeram-boninahitra ambony be de za zany raha mijery an'io rafitry ny gouvernement le fomba nanendrena le gouvernement de izy hoe tena manao ny sasany moa manao hoe inona tsara ny teny fa manao kitoatoa na fahoany ka ara manao zatra fahoany tsika eny fitantanam-panjakana misy fiatraika ngeza be amin'ny fandraisitsika ny velany zay fa na ny bailleur de fonds mety isalasala na ny mpamatsy volanao mety isalasala hoe tena mafehy an'ity zavatra ty ve le olona nytendrena io sa tsy mafehy an'io de salasala be izy ary indrindra moa tao anatin'ny herinandro zay a dia nivoaka be mihitsy ny tany tambajotra tanaty tambajotra serasera tany hoe ty olo ty nge efa nisy an'ity ty nge efa nisy an'ity aza manao tsika ny hoe efa pasehany zany raha iteny ianao hoe efa nilasany kosa zany de atao inona moa zany fa zao nijerevana misy fiatraikany foana reny misy fiatraikany amin'ny ohatsika mety gasy eto mety tsy de any iny fa nifandraisantsika amin'ny any ivelany any misy fiatraikany reny eo amin'ny lafiny ara-toe-karena eo amin'ny lafiny ara-bola misy fiatraikany any reny izay lazaiko zay hoe salasala ho a le partenaire fa farany amaranako an'iny de zao lektirako za manokana hoe sady me any tam'le izy hoe talohan'le nampitsarana an'le gouvernement zany fa iny moa fa nagaga hoe mitsahatra amin'ny asany le gouvernement nefa ny gouvernement nitendrena tamin'ny alalan'ny décret de rehefa ajanonao izy de abrogenao na limogenao amin'ny alalan'ny décret fa tsy hoe simple communiqué no ampitsaranao anazy fa raha tam'ireny angera misy olona ataoko hoe be lobe tao de mbola nandray fanapaha-kevitra miangazeny firenena malagasy ange sahiranytsika satria mbola misy trafeno ange iny raha sanatry ny vavaladiny lela raha sanatry ny vavaladiny lela nandritra ny 3 andro ny ange nanao sy ny fampindramam-bola tany ange na fivarotana zavatra tany ange ohatra ny aménagement du territoire ny varotra tany ka mbola misy trangezy tanatin'iny miangazeny firenena zany aloha efa ataoko hoe tsy fahaizana mitantana nga sa hoe mahay mitantana ve le olona fa tsy tia manao zay sitrapony sy nihetreriny any fa tao alohan'iny dia nilaza mazava mihitsy ny ny filohan'ny anteny miram-pirenena hoe tokony mba olona avaty amin'ny solombavam-bahoaka maronisa ny maronisa indrindra anatin'ny gouvernement io satria izahay io izy mahafantatra zay olo mbo fidy a manana légitimité zay de ary zay koa mahafantatra ny fahorin'ny vahoaka zay raha zay faharoa raha hitako tamina television anankiray ny gouvernorana Tananarivo dia analamanga de nilaza izy fa hoe matoa tsy mandeho izy le fampandrosoana ary miadana be lay afaka anam-pandeha satria tsy TGV no maronisa anatin'le gouvernement de rehefa nitsangana le gouvernement de zao ny zavatra hitako za zany samy teny hoe grand perdant voalohany aloha zany le solombavam-bahoaka IRD ko zareo nangataka fanovana gouvernement tany de mba homary amin'isy ezy fa raha ny fantatro ny député IRD ray any tao anatin'le gouvernement talohan'io de misy tsy mimponina fa nisorona iny de nan'olona le misy tsy mimponina izy zay olona
mpifaninana tamin'ilay député ry de avy any Analalava perte zany zareo zany le ray nanana tao zany nisorona taminy ary nasiana olona zay nifaninana tamin'ny namany zareo lasa ao raha ny fantatro ny député lasa misy atao anankiray le avy any afaritra avaratra iny teka député ny Degodeo iny fa tsy totsiry de koa le rangany zany hoe zany tsy le député de nany tateraka le fitakiny tateraka le fitakiny le taty amin'ny ilany ray lay secrétaire national ny antoko TGV le laza hoe rehefa TGV de mandeha mafy be io tamin'iny le gouvernement teo iny izy raha tsy diso ako ny MMM mantao de farany taloha izy nanravany teo zany MMM sy ny freedom sy antao zay zany arantoko politique fa zao nampidiriny ao ny arema misy arema ao niverinao a ny maitso mijanonao ny MMM mijanonao ny freedom fa misy fikambanana hafa koa to misy milaza hoe misy hafa ihany koa izy ireo de raha satria vitesse zany moteur automobile de raha taloha zany izy le moteur iny a moteur Toyota ohatra fa ny câble de amray azy no hafa de ny menaka no hafa fa zao zany izy lay bloc moteur sisany any TGV fa ny vilebrequin hafa ny soupapa hafa ny ny pompe éjecteur hafa ka teo ary zany tsy nandeko je zao vao mainky andeha vao mainky zany manao vitesina sokazako satria lasa napipinao nadaptenao vao mainky nadaptenao amina zavatra samy hafa be nge zany le izy de vao mainky perdant ary azagagy isika efa tamin'izy nanao famindram-pahefana de efa hita taratra be dibe lay tsy fakazahoana lay olona ohatra hoe hita be misy ny tsy fakazahoana nisy teo amin'ny ministra lefitra sy ny ministra atao amin'ny tontolo iainana hita ihany ny fampitongirana teo amin'ny ministry ny travaux publics vaovao sy ny aménagement du territoire de vao mainka zany tsy mandeha le zavazako de zay ny lazako hoe tsy ananana fanantenany ty ary iverenako le vaneniko hoe resaka rafitra io a tsy fantatro tamin'ny filohan'ny république tamin'ny 2010 nametraka ny lalam-panorenan'io de ny any lalina ve ny mety vokan'le izy fa raha any am'tambazotra serasera any dia misy famakafakana sy fanadiadiana lalina momba ny lalam-panorenan'io a sy fomba nametrana azy nataony ny ray aman-dreny solona valinandre mihaja naveriny ray izy omaly fa tena petrapetra mihitsy hoe tena rafitra tsy mandeha amin'izy ty ary matoa lasa nalany ngafilon'ny république na de mandika lalam-panorenana izy a anatin'io ange rafitra lehibe ny faritra fa tsy gouverneur matoa zany a nidingian'ny tany de nandika lalana misy navadiny gouverneur fa tsy rafitra de fa tsy inona mozy ty fa tsy lehibe ny faritra tsy mety zany le rafitra ty zany matsapa hoe tsy mety amin'ny fomba hitantanako an'ity fireneny ty a ty rafitra lehibe ny faritra ty fa gouverneur no everiko fa rafitra mety de dikan'zany efa tsy mety zany le rafitrako de io iziko izy nanao anazy aza nge nefa mandika an'lizy satria tsy mety zany le rafitrako de resaka rafitra io ka raha mbola anao rafitra lalam-panorenana sika ny a tsy mifanaraka amin'ny fomba mampanao ny toetsaina malagasy ary ny rafitra ny toe-karena eto Madagasikara sy ny tontolo iainantsika malagasy mihitsy ny tsy raha mbola le rafi-pitantanana ara-politika alaina sy lalàna alailaina avy any adikadika avy any amin'ny olona avy any ivelany avy any no atao eto aza mana tena isy fampandrosoany eto ary aza mana tena nisy atao état de droit eto tsotra kely nge zany ny lalàna ny code pénal nge manasazy ny mpangalatra omby 20 taona hatramaizina fa ngazy manarana zany angalariny any fa rehefa manao dina lalàn'ny fiarahamonina any amin'ny any iny ajainy za sako miteny ka zay le izy ka zay hoe mifanaraka amin'ny toetsainy ny fiarahamoniny ny zava-misy ainany de arahany fa raha lalàna tsopotsoponinao avy any avelany ery ny rafirafitra ao eto de tsy mandeha amin'izy io ka izay ny zava-misy eto amintsika ny ary amaranako azy tena farany de eto Madagasikara tena samy teny fa tsy misy eto amintsika tsony a ny autorité de l'État maty ny autorité de l'État ilazako an'zany efa nahita be lehibe an'zany any ambanivohitra any a ampanatsony gendarme ny olona mba azo convocation bonne et due forme izy fa mamaly izy tsy andeha any
jery fotsiny gendarme nefa ny gendarme dia anisany a mireprésenter ny autorité de l'état ampanatsoa ny fitsarana ny olona fa tsy mety mandeha any izy mipetraka tsara ny ambanivohitra any izy fa manao croiser les bras ny fitsarana nefa reny no anisany anankiray a mireprésenter ny autorité de l'état ka anankiray goavana be amavy any Moramanga anako a ny fividianana tany Moramanga mandraky ty ny androany tsy misy didim-panjakana avy any amin'ny conseil d'état milaza na hoe dia averina fividianana tany Moramanga na lany le maire atao iny de ao zany le commune ny ananao matenge zany le autorité de l'état no dikan'zany satria lay vokatry le fividianana ataon'olona zay nisy lalàna nge zany tsisy application ane lay naverina lay lalàna navoakan'ny tribunal administratif fa tany Tamatavy nge de averina ny any Moramanga zay zany le lalàna fa mandraky ty ny androany sady tsy averina ny tsy hainao de maty nge zany le autorité de l'état ka autorité de l'état iny koa zany andrasany hoe zany nge izy daholy zay fa dia ya de makasitraka anao Randriamamizafy Niasy a resaka toekarena tena mibahantoerana tao anatin'izay fandarantsika izay a be da be ny zavatra mbola azo fakafakaitsika amin'ny fotoana manaraka fa andro aloha tapitra eo ny fandarana de mamerina fisaorana aminao a ary makasitraka antsika rehetra ihany koa izy nanaraka amin'ny fandarana tany an-tokantrano de mametraka ny veloma finaritra indray tompoky lahy sy tompoky vavy